Olotrararahatoko raha misy sara avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrina ao an'ity ato atsin'ny Madagasikara izay manalefaka kokoa ny avaratraza eto amintsika. Vokatra izay indrindra dia tombanana ahazovana kokoa ny zavona vao maraina amin'ny fatra maro eto amintsika ato anatin'ny roa andro manaraka. Mety atevina kokoa izay zavona izay indrindra ho an'ny afovoantany. Entanina araka izany ny mpamily sy ny mpampiasa lalana rehetra mba ho mailo fatratra rehefa matevina izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana kasao sanatria itera-doza. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha ato anatin'ny 3 andro manaraka fa manodidina ny tokony ho izy avokoa ny maripanantsika ao anatin'izay. Amin'ny talata ho avy izao kosa no isy rahona avy any an-dranomasina izay mety amin'ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny. Tsy mariterana koa ny atmosfera ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Andao jerena amin'ny antsipriana ary mivinany tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Ho maina aloha manerana ny Madagasikara ao aorian'ny zavona na zavotany maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha mahakasika ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia mety ahazorana tandrifindrahona amin'ny manodidina ny Antala, Andrahona na Andrahona mitsitokotoko kosa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina Andrahona tsikelikely izay ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe somary hafana kely zany aloha ny andro raha ho amin'ny rahampitso izay. Morontsiraka atsinanana moa manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny. Mivinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia azo orana tandrifindrahona ny any amin'ny morontsiraka ny fatry Sava sy Ambatsoa. Ny fatra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Mety mbola hitantaratra eny ihany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 24 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka, Boeny ary Melaky. Mivinany toetry ny andro amin'ny talata ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ahazorana tandrifindrahona ny any amin'ny fatra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety isy any ny herijika isina orana tandrifindrahona indraindray indrindra ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany miazo any aloatra mangoro sy ny ilany atsinanan'ny fatra Sofia ary any amin'ny fatra Ivatovavy sy Fitovonany. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety ho hitantaratra eny ihany ny zavona maraina ho an'ny fatra sasany ato amin'ny afovoantany sy ny amin'iny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Hiverina Andrahona tsikelikely ihany koa amin'ny tolakandro ny any amin'iny fatra avaratra andrefany Nosy iny. Mahakasika ny maripana amin'ny talata izay zao dia amin'ny 7 hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 14 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Melaky. Dia izay indray raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny rahampitso toy izany indray. Veloma tompoko.